Za zany dia atao hoe raha nisy olona hoe teraka tonga dia nanao sport dia za angamba mety anisany fa tsisy hoe olona zany hoe vao teraka dia manao sport. Zany hoe le sport zany efa tena ao anatin'ny rahako mihitsy hatramin'ny fahakeloko hatramin'izay ka hatramin'izao. Ny ahy eto fampiroboroboana ny tanora, fitaizana ny tanora indrindra amin'ny resaka fanatanjahantena. Ny ahy dia apresy kosa ny resaka ara-panatanjahantena miaraka amin'ny hoe fitaizana ara-panahy, ara-kolotsaina, zay zany ny tena hoe imasoana. Ary araka ny lazaiko anareo teo hoe efa tena ao anatin'ny rahako le sport dia tsy mety ny tena raha tsy mikarakara ty sport ty na atao hoe fa antitra be fa kokakoka raha dia tsy maintsy manao an'ity sport ty foana. Mahafinaritra ilay izy sady mba hoe fanampiana an'ireto tanora reto. Tsy lazaina satria eto moa ny toerana novidiana hoe hipetrahana zany dia mifanerasera amin'ny tanora reto, mifanerasera amin'ny antitra reto dia ry zareo koa moa betsaka ny nangataka hoe mba mikarakara moa sport mba karakarao zay. Efa fantany fa hoe za tia an'le fanatanjahantena dia zay nanosika anazy sady koa hoe ireo ankizy ireo zany nareo olobe ireo aty zany tsy mba misy hoe felam-boly hafa ankoatran'ny hoe ty baolina ty. Dia ty aloha zany nisantarana an'le hoe fitaizana ty resaka sport ty fa mieritreritra zay ao aoriana ao mbola nangana fikambanan'ny tanora, mbola nangana fikambanan'ny vehivavy mba entina mampiroborobo an'le hoe ty tanàna ty zany. Ny ahy zany araka ny tempo anareo hoe na inona miseho na inona miseho dia tsy maintsy karakaraina ny sport. Ny paikady moa zany dia hoe araka ny teniko anareo hoe ao le fitaizana, ao koa ny fametrahana fotodrafitrasa entina mampiroborobo an'ity sport ty. Ny eritreritray range dia hatramin'ny hoe manao centre de formation, centre sportif mihitsy zany eto amin'ity Ambohijanaka ity mba hoe entina hampiroboroboana an'le tanora, entina hampivoarana an'le tanora. Zay zany tena mba anisany tena mba nofinofiko zany hoe raha mba mahavita an'izany centre de formation eto amin'ity Ambohijanaka ity raha tanteraka zay dia ataoko hoe afa-po tanteraka. Ny fikambanana zany ankoatran'ity fanatanjahantena ty zany dia misy koa ny fikarakaranay ny ankizy any am-pianarana, misy ny fikarakaranay an'ireo be antitra, misy ny fikarakaranay ny tanàna koa ankoatr'izay ny fanatsarana ny tanàna. Betsaka zany ny vinavina atao ary misy efa natao zany ary atoato zany dia araka ny lazaiko anareo teo mieritreritra zay hoe efa akaiky zao ny CP dia mba hoe hizara akanjo mafana ho an'ireo ankizy ireo satria betsaka ny mangatsiaka mangovotra rehefa tonga amin'ny fanadinana. Dia zay zany mba entina hoe fanampiana azy mba hialana amin'izay atao hoe fangovitana na hoe fatahorana izay.